kaiky atsika zay zany a tsy hoe amin'ny soa na amin'ny ratsy a na amin'ny inona zany a dia ray foantsika dia mitonga izahay a za zany a solombavam-bahoaka izay miaraka amin'ny Filoandry Rajoelina dia tonga eto aminareo zany a mitondra izay voatsambon'ny tanana amin'izao voina mahazo anareo izao zany tampotampoka ilay izy a fa dia nisorana an'Andriamanitra aloha hoe tsy nisy ny ainana foy a fa zany raha mbola fitaovana zany a ho azo foana iny fa ny aina no tsy azo soloina fa reny zany ho azo foana ka hitombo hitombo haingana zany ilay izy a dia tonga izay a mitondra reto voatsambon'ny tanana lamba dia savony a dia vary dia misy enveloppe kely ho an'ilay tokantrano anankiroa samihafa zany dia tonga koa zay mety amin'ny herinandro mety misy taolina zany a hoentinay fa mbola eo ampangatahana an'ilay izy zay a fa iny Bienjacks zany mety amin'ny an'izay taolo zay a dia hoentinay eo ihany fa dia ingany ka ho lasa izay ratsy rehetrarehetra dia mba mitandrina satria tena ratsy be ny resaka may. Fa tokony hianatra tsy afaka mianatra satria tsisy fitaovana ianarana may daholo tsisy azo raisiny tsisy. Misy kahie koa no entinay a dia misy stylo kahie stylo a zany hoe mipirandry hafa dia iny tsy mitatra le ambony satria rehefa nidinianay koa zany dia le ambany a ohatrany hoe lalova fotsiny fa tsy ny ambany zany tsy tena anina be fa ny ambony tonga dia tsisy tonga tsisy may daholo ny tele tsisy ninilina tsisy tena tsisy afa tsy niteny akody tsisy. Samy firy ny pompier no tonga aty zay fa efa may zany trano dia miantso ana le olona hoe vereny ry satria za vao avy niresaka tamin'izay olona izay natsony niveriny hoe vereny ry fa may ny tranonareo tsy ampetsasakadiny. Dia ao ambany zany afaka ampiasainay le trano fa rehefa avy ny orana ohatranay zany zao dia atsy zay afaka eno marina karaha avy ny orana dia tena tsisy. Mahakasika ny zavatra seho androany maha hoe tokony andraikitra voalohany tenako amin'ity boriboritany faharoa ity dia tsy hainay no mipetraka fotsiny amin'izao voina mahazo ny fianakaviana anankiroa izao ary indrindrandrindra amin'izao hoe akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao dia tonga zany ny tenako miaraka amin'ny mpiara-miasa nanolotra izay voatsambon'ny tanana vary, menaka, kahie, stylo, savony, lamba, frakitra sy akanjo zany izay no noentinay dia nisy ihany koa ny enveloppe zany namena n'ilay tokantrano anankiroa ka zay moa tsy hoe vitan'izay le izy fa ezaka izay satria raha araka ny tenin-zareo teo fangatahany dia tsy manana trano elofany izy izao nefa ny amintsika miara mahafantatra fa hoe ao anaty akatoko ny orana izao dia ezaka izay hitondra an'izay zany rehefa avy eo fa dia tokony ho apetraka zany izay hoe fifanampiana amin'ny samy malagasy fa raha ny tokony ho izy raha ny rariny sy mihitsiny dia amin'ny maha olona nanaovana an'izay fa tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka mihitsiny ny asa sosialy ohatran'izao fa amin'ny maha hoe mpiarabelona amin'ny maha olona dia tsy hainay no hipetraka fotsiny fa zavatra ohatr'izao zao tsy manome tsinona iza fa tokony hisy fitondram-panjakana ministèren'ny mponina ohatra tokony efa tonga taty na ny commune na tsy fantatro tokony mba manao eta anjaray mora zaka zany ka tsy hoe mitsara na ohatrany fa tokony apetraka izay fihavanana amin'ny maha malagasy izay.